Ho aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo, faly misaotra anao izahay noho ny herinandro vaovao izay omenao. Misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famondram-ponao. Misaotra anao izahay noho ianao Andriamanitra manaiky hamelona anay, na dia tsy mendrika izany aza izahay. Fantatray mantsy fa manao zava-baovao isan'andro eo amin'ny fiainanay ianao, ary mamelona aty anatinay ny finoana tsy mety maty ho fahatsiarovana ny anaranao. Ankehitriny ary raha hiaino ny teninao zahay, dia mirapiratra aty anatinay ne zany ka hamakivaky aty anatinay, anova anay, hanitsy anay, hampianatra anay, hampahery anay, ary indrindra anarahanay ny sitraponao sy izoranay amin'ny lalam-pamonjenao. Dia mitenena ary ianao Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina, ho anao Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko voalohany, 5 hatramin'ny 10 no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana. Jaona voalohany, toko voalohany, 5 hatramin'ny 10, vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary izao no teny reninay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny rano Jesosy azanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia mampandangy azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala ao amin'ny Tompo ity epistily nosoratany Jaona ity, dia anambarany Jaona ny fanambaran'Andriamanitra any Jesosy Kristy tao aminy. Izany hoe nambaran'Andriamanitra mazava tao amin'ny Jaona izay nanoratra ny epistily ny momba an Jesosy Kristy, ka asongadina amin'izany fa i Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona manontolo isika, dia misongadinao fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, Jesosy no fanalahidy, ary izany no itenenana amin'ny Jaona voalohany, toko 5 manao hoe: izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, fa izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia tsy mba manana ny fiainana. Ary eto amin'ity mofinaina ity manokana dia ambaran'i Jaona fa izany firaisana amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra izany no tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino ny firaisana amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra. Izany mantsy no averimberiny eto amin'ity mofinaina ity, raha manana firaisana aminy isika hoy izy.
farafakely ny indroa izy no milaza izany. Andeha ro jerentsika ry havana amin'ity andro anio ity, inona no mahazava-dehibe ny firaisana amin'i Jesoa zanak'Andriamanitra? Inona no mahazava-dehibe amin'io Jesoa zanak'Andriamanitra ambaran'i Jaona io? Voalohany, ny firaisana amin'i Jesoa zanak'Andriamanitra no andehanana amin'ny mazava. Ny firaisana amin'i Jesoa zanak'Andriamanitra no andehanana amin'ny mazava. Tamin'ny faraparany taonjato voalohany tao aorianan'i Jesosy Kristy mazava ho azy, dia ny roborobo fatratra ny firehana mirona makany amin'ny fahalalana, ary nisy aza karazana finoana ny antehitra tamin'ny fahalalana mihitsy momba ny fiainana ara-panahiny, izany hoe ahasongadiny ireny karazana finoana ireny fa ny fahalalana na ny savoir zany no mahatsara ny lanja ara-panahiny olona anankiray, izany hoe izay tsara fahalalana no manana lenta ara-pahalalana ambony, ara-panahy ambony. Isan'izany ohatra ilay finoana antsoina hoe gnostisisme, izay avy amin'ny teny hoe gnos na hoe fahalalana, na gnose koa ozy tsika, izay midika hoe savoir. Ireo dia mihevitra fa izany fahalalana nanan'ny olona iray izay no miantoka ny fiainana ara-panahiny, ary ny hevitra mihitsy io finoana io fa io firehana io fa izany fahalalana izany no mazava rehefa manam-pahalalana ny olona iray dia mahazo antoka fa mandeha amin'ny mazava izy. Tsy diso azy akory izany ry havako, fa nanoratra hevitra mihoatra kokoa noho izany i Jaona eto amin'ity epistily ity. Hitantsika eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 no ilazany fa i Jesoa kay no tena mazava, ka ny firaisana amin'io Jesoa mazava io no ahafahan'ny olona miaina amin'ny mazava sy mandeha amin'ny mazava. Tsy ny fahalalana no tena mitondra ny olona ho any amin'ny tena mazava na ilay antsoina hoe lumière divine, fa i Jesoa. I Jesoa raha teo no efa niteny hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao, ary izay mandeha aminy dia tsy mba mandeha amin'ny maizina. Ambara eto ry havana fa io Jesoa izay zanak'Andriamanitra io no tena mazava, io no loharanon'ny fahazavana, ary io koa no mitondra ny olona ho any amin'ny tena mazava. Raha ny tantaran'izao tontolo izao no heverintsika ry havana dia hitantsika fa nivoatra tsikelikely ny fahalalan'ny zanak'olombelona, ny ainga nanomboka tany amin'ny fahitana ny soratra voalohany tany amin'ny 3,000 taona talohan'i Jesosy Kristy tany. Fa mivoatra tsikelikely izany dia hitantsika ny nampiroborobo, izany hoe fahalalana grika izany taloha kelin'ny Jesoa ka hatramin'ny vanim-potoanan'i Jesoa aza nampisy an'itony gnostisisme itony. Mivoatra tsikelikely izany dia tataoriana efa tonga tany amin'ilay antsoina hoe fahalalana skolastika, izay nanasongadinana ny fahaizana am-pahalalana tamin'ny vanim-potoana namorenana ny oniversite voalohany. Dia mivoatra tsikelikely izany taty amin'ny taonjato 19 dia nalaza ny hoe taonjaton'ny fahazavana, izay taonjato nampiroborobo ny siansa, ary ankehitriny amin'izao taonjato faraky amin'ny 20 izao, taona 2013 izay tena voamaika ary mampiroborobo ny teknôlôjia sy ny elektrônika,
izay anorenan'ny olona matetika ny fahalalany. Izany rehetrarehetra izany ry havana dia mipetraka ho tantara sy mandalo eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa ambara ny soratra masina sy ampitandremana isika fa i Jesoa no tena fahazavana ary Jesoa no mitondra antsika ho amin'ny mazava fa tsy ireny karazam-pahalalana ireny. Ndrao manko isika ho jamban'ny karazam-pahalalana izao tontolo izao ka tsy ahita ny fahazavan'Andriamanitra ary porofon'izany ireo rediredin'ireo milaza ny tena ny fahomanam-pahaizana maro ka manao zinona an'Andriamanitra na miaiky an'Andriamanitra mihitsy aza tahako ny fahalalana. Tsy ny fahalalana no mitondra ho any amin'ny tena mazava, fa Jesosy Kristy ilay mazava no mitondra antsika ho any amin'ny fahazavana. Ry havako malala, tsy ny resaka fahalalana ihany no manakana antsika tsy ahita ny tena mazava, fa ny tsy fanekentsika an' Jesosy koa dia tsy hitondra antsika ho any amin'ny mazava mihitsy ka mahatonga antsika mbola mitoetra ho amin'ny maizina mandrakariva. Dia io fa lasa maizi-tsaina, lasa maizina ara-panahy, maizina ara-piaina ary maizina am-poko azy tsy manana fo mazava. Kanefa ny soratra masina dia miteny fa sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny firaisana amin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no andehanantsika amin'ny mazava. Ko antsoina sy hitaoma isika hitodika marina amin'i Jesosy, tsy hitodika amin'ny zavatra ivelany na amin'ny endrika hita maso fotsiny, fa tena hanana firaisana amin'i Kristy marina, fa izany no mampazava ny fiainantsika. Afaka mijery sy mandinika ny fiainantsika tsiraray avy isika raha mbola mitoetra ao ambany aloko ny fahamaizinana amin'ny endriny maro samihafa, dia mitazana an' Jesosy Kristy ilay vonona hanaisotra antsika amin'izany. Izy no mazava ka mitondra antsika ho any amin'ny tena fahazavana. Fa zavatra faharoa izay resahana eo amin'ny 19 hatramin'ny 19 dia ambara fa ny firaisana amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra no ahafahantsika miaikeloka ihany koa, na ihany koa azo ampifamadihana hoe ny fiaikentsika ny helontsika no ahafahantsika miray amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra. Ho an'ireo firehana antsoina hoe gnostika na gnostisisme izay niresahantsika teo, dia manana finoana fa io fahalalana io no hamonjena azy. Io fahalalana io no lahara-pahamehana tokony hananana mba hitondra ho any amin'ny famonjena marina, ary nambarany mihitsy aza fa tsy misy famonjena ho an'ny kely saina, tsy misy famonjena ho an'ny bado, fa ho an'izay te hovonjena dia mila manam-pahalalana izy aloha. Eto kosa i Jaona dia manohitra izany ka manambara fa ny fiekena heloka no varavaran'ny famelan-keloka. Ny fiekena heloka no varavaran'ny famelan-keloka, ary izany no itenenana hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, Andriamanitra io na ilay Jesosy zanak'Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Io fiekekeloka io zany, na le hoe miaiky heloka io, dia tsy inona tsy akory fa ny faneken'ny olona iray fa mpanota izy, ny faneken'ny olona iray fa voafatotry ny fahotana izy ary jamba ny fahotana. Tsy mahary tena, tsy mahavitra tena, tsy mahavonjy tena, ary mila manaiky izany ny olona tahaka ny naneken'ilay zanak'adala manao hoe raiko efa nanota teo anatrehanao, ka tsy mendrika natao hoe zanako intsony. Io fiekekeloka io no mitondra antsika ho any amin'ny famonjena azo antoka. Io no ahatongavan'i Jesosy hamela ny helontsika ihany koa. Ry havako malala, tsy ny fiekena heloka akory no famonjena, fa varavarana mitondra antsika
ho any amin'ny famelan-keloka fotsiny izany, saingy tsy ahazo famelan-keloka mihitsy isika raha tsy mandalo amin'ny fehikihekeloka. Dia arak'izany dia ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao fa azo lazaina fa tsy misy famelan-keloka ho an'izay tsy mihay-keloka, tsy misy famelan-keloka ho an'izay fatrapana mari-tena, ho an'izay milaza mandrakariva hoe tsy izao na fatra-panonona ny hafa mandrakariva, mana hoe ranona ny diso na hoe ianona ny diso na hoe izy ny diso. Ny fahendrena takin'ny soratra masina amintsika dia ny fanetretenantsika, azotsika manambara fa tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ny soratra masina mantsy ry havana dia miteny fa tsy misy marina na dia iray aza, ka ny fanekentsika izany tsy fahamarinantsika izany eo anatrehan'Andriamanitra no lalana mitondra antsika mizotra makany amin'ny famonjena marina. Raha tsy manao an'izany kosa isika dia ambaran'i Jaona eto fa sady mamita tena isika no mamitaka an'Andriamanitra ihany koa. Hoy ny voalaza mantsy hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary hoy ny voalaza hoe raha hoy isika tsy manota isika dia mampandainga an'Andriamanitra. Ka sady voafitaka ny tenantsika no asaintsika mandainga ihany koa Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny tanjon'ny soratra masina, ny tanjon'ny Baiboly, eny ny tanjon'Andriamanitra mihitsy dia ny hamonjy ny olombelona rehetra, ny hamonjy antsika ho afaka amin'izany fahotana izany. Efa namonjy antsika Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, efa nanolo-tena ho antsika izy, ary efa vita ny famonjena ho antsika. Ny andrasany amintsika sisa dia izany fanetretena farany kely anekentsika fampanota izany, hialantsika amin'ny aiza-kitroky ny fanamarina tena, fa hitondra antsika kosa ho any amin'ny fehikena fampanota. Raha izany mantsy dia anana firaisana amin'ny Jesosy isika, firaisana amin'ilay zanak'Andriamanitra, ka sady ho voavela ny helontsika, ny voadio isika no mahazo antoka ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra antsika. Raha fehezana ny tenin'Andriamanitra ry havana dia izao: tsy misy faty antoka, tsy misy fanenenana ny miray amin'i Jesosy zanak'Andriamanitra, ny firaisana amin'i Jesosy zanak'Andriamanitra, fa sady miaina amin'ny mazava isika no miaina amin'ny famelan-keloka ilay fiainana feno fiadanana hampanantenan'ny Tompo antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny hizotra amin'izany firaisana amin'i Jesosy zanak'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy no ny fanekenao hamela ny elokay, na dia mpanota tsy mendrika ary izay, efa diso teo anatrehanao, efa tsy marina, eny efa nanao izay tsy mahitsy teo anatrehanao izahay, efa napahatezitra anao izahay, efa nandika ny didinao izahay, efa niala tamin'ny sitraponao izahay, fa misaotra anao manaiky anay, misaotra anao manaiky hamela ny elokay, misaotra anao manaiky hamindra fo aminay. Ary derainay sy ankalazainay ny anaranao noho izany fitiavanao lehibe loatra ho anay tsiraray avy izany. Ankehitriny ary dia mametraka indray izao herinandro vaovao eo ambany fahasoavanao izahay tsiraray avy. Taio Tompo ny asa sy ny adidy aman'andraikitra izay ataony tsiraray avy, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny eny ambony fiarakodia, any amin'ny tokantrano tsiraray avy ihany, dia vangio amin'indra fonao izay maheno izao tenin'Andriamanitra izao, mba hiasa mahery eo anatin'izy ireny ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.